misy colonel am'izao samborondreo herinareo sa tsy herinareo zao zany tanareo am'izay tsy hainareo zany fa misy colonel amitsika resaky zao a misy amborondreo nanao fanambarana rakoto mamonty Patrick colonel izy io miandrytsika hoe hamaly an'iny fitondram-panjakana sa tsy hamaly satria izy nanaiky filoham-pirenena fa reo olo miaradia amin'ny filoham-pirenena reo a dia mangokarena mangalatra manao corruption mahatonga an'izao fahatratsika zao mbola tsisy namaly amitsika eto rakoto mamonjy colonel rakoto mamonjy Patrick ahoana moa ny eritreretanareo a misy olona manamboninahitra ambony eto a samborinareo a fa niforonina fa hoe anapoaka cocktail molotov amin'ny tragnony mamirabatomanga mialatsina miteny an'izay anarana zay fa zay zavatra misy nefa niforonina io araka fanazavany colonel io fa hoe ke sambotra ireo fa niforonireo fa zao tsy anatin'izany io colonel io mahay secret ataondreo amty firenena ty ny samborinireo tazomindra mitoby raha tsy mandrava tsy ampoizinao tao tafitrisaky colonel io tsy gendarme fa miaramila samborinireo dia tafapiritsaky amitsika miresaky zao a dia voler secret ndreo asa ino ho resay filoham-pirenena ombia ma izy miresaka amaray raha lehilahy izy valiny io resaka io fa raha mpangalatra namandreo izy mangina izy tsy mamaly an'io satria fa tsisy olo matoky an'io président io voalohany izy vazaha voalohany olo magnodidy azy reo mangalatra manomboky marandray ziskariva tao no tao firitoanareo nangalatra amity firenena ty tsisy sainy samborona raha ray fa ny olo tsy miaradia amindreo moramora reo misambotra ka firenena ino basy mila jorotsika amy firenena amity tandrazatsika ty firenena ino efa tsy mipetraka ny fatokisana apetrakatsika amin'ny filoham-pirenena io a voalohany tsy mahagasy azy izy tsy gasy mana nationalité français raha diso resaka ambarako zao samborineo zao amaray fa tsy saky ndreo zany satria izy vazaha tsy mentiko présidentsika koa anareo moa mieritreritra fa olo raiky vazaha mikonty anareo nagasy namatsika za manambaka atsika vao maika vazaha tsy anakaviany andafy agny mipetraky na iny tsy apelaky ny amitsika eto izy mitena 100 € nambarany fa mahafaly any boka malagasy nanio zanaky ny tsy alefany aty ampinany 100 € fa zaho magnambaranareo ny fidiananareo ay fatokisanareo ay tsy zany zay ny fidiananareo ay ambelaonareo zay fampitsakotsako raha mbola eto sy nobavamboakanareo a tsisy arena ravaravaindreo mitsiketo marinareo nametraka bentanana jaba marinareo nametraka bentanana mona marinareo nametraka bentanana toratorana raha mbarako anareo tsisy arena angalarinreo mahajanga eto so dia metreritrareo fa hoe idiandreo kokobitsy bakao alaindreo tsisy raha alaindreo eto modina alaindreo fitimona metrandreo parc solaire bakao ny esorindreo ambarako ampaidemasy monsieur le maire mission namendreo anao fa hainay andeha varotra rena amy tanàna ty eto fa mitandrema anareo zahay miamby anareo so dia mieritreritra andeha varotra fananam-bahoaka anareo fananany commune anareo tsy acceptena eto amy farany io mission diany eo anareo mahita bentanàna masinga eto bentanàna atsika miakatra taninarivo marandray ariva anga zay fidianany voaka majanga anao eto raha ambarako anareo oakotsika miaraka fananany commune io ivelomandreo hoarainay maso satria manana conseiller tsika amy commune eo na tsy maro conseiller tsika mahita tsy ambaratelo ataondreo raha mieritreritra andeha varotra reo fananany commune amin'olo zay mitondra amizao io araitsika baka voaka atsika io tsisy olo mazo manao raha manao saky ny présidentsika amizay miresaky bakeo hoe nareo ndraiky ane mahantra fa nareo sambatra resaky nolo normal zany zaho magnambaranareo misy problème ta mazenga teto a misy problème ny tany
tamavika avaratry misy teka misy tadiditsika ino discours président eo ino nambarany tompony tany ty manana ny rariny fa nareo vahoaka je victime marina gnanareo i mitovitovy amin'ny moasina azy fa tsy mahita regny raha misy olo bevoka magnontany azy hoe vavy sa lahy zaza agnatin'ny kibo ty ato mamaly moasy igny hoe ratsy vehivavy io lehilahy zay resaky ny président farany teo amin'ny natongavany président Macron teto rehefa nanontaniandeo izy io namaly anazy vahoaka malagasy nambarany tsy mihina maraina fa reo nambarany mihina vary reo tsy misy jiro nambarany fa reo ndraiky mijaly fa reo sambatra hoe zany dia raisitsika ho fagnambanimbaniany vahoaka malagasy raisitsika fa ho mpanompanatsika vahoaka satria taraina nareo koa fa tsy misy asa nareo moa izy ay ma tsy Kuzetsika resaky ny tiako atongavana dia zao nareo manana solombavam-bahoaka manana letaetanareo nareo ary raha nyresainareo teo zany rehefa tena nandinika ao tsy misy fandraisana amin'ny asan'ny solombavam-bahoaka satria raha ohatra ny simba lala amin'ny quartier-tsika ty be ny tanàna manao an'izay tsy misy jiro amintsika ty be ny tanàna manao an'izay fa hitanareo i fa nipody amintsika ty ka fampanantenana reny fa vitany vitany zay maharatsy zany a raha ohatra ka ny solombavam-bahoaka tsy miaraka amin'ny ekipa lehibe ny tanàna io satria atsika na mitaraina tsy misy piaino misy aza jerendreo zay olo mifidy any afakandro regny hoe sazindreo quartier zay tsy nifidy any afakandro ka hay quartier tsy nifidy any afakandro a quartier Majunga eto aby nifidy azy ary nisy président fototany nesorondreo tsisy zay ambarako hoe safidy ho anareo vahoaka fa kosa ny asa ataotsika dia mitatitra ny etaetanareo eny anivony anteny menam-pirenena tsy maintsy resaitsika problème tsy fananana asa zany satria ny fitondranatsika dia fitondrana corrompu tia corruption tia mangalangalatra corruption zany kolokolo sao dia tsy haitsika tia mangalatra dia tsy miraharaha ny fiainam-bahoaka ny fitondrana misy amintsika eto tsy misy mpamatry vola koa matoky azy zay mahatonga zany tsy misy olona tonga makasa vola amintsika ty sahira zao tsika zao mijaly tsy mahazo asa satria nagnino tsy misy ziny mitsangana amintsika ty ino antony zay olo tonga amintsika ty angalarin'ireo volany ravaindreo mitsangany io iziny zay atsangany ravaindreo raha tsy ameno anay tia idianay raha tsy mahazo 50% zay idianay tsisy olo makasa vola Madagasikara dikan'izay ino solution ino solution ino anontaniako anareo ino ametsika troisième mandat ndraiky asa manontany anareo ino solution ataotsika ino mila miala teo satria mamorery atsika vahoaka malagasy mila miala teo satria tsy manana vahaolana zay problème tsika Majunga eto resaka asa zay na asa raiky tsy vitandreo a nanangana azy fa ny asany katona maro amitsika eto ay koko bitsa misy an'izay koko bitsa zay agny petite place zay mandeha agny mihidy am'izao kibondreo ro raty asan'olo antsika eto moa firina avy intoxication zao isan-kerinandro misy an'izany fa tsy mamparary kibo atsika zany satria atsika kibo fa zatsy jaly
fakipindreo zatsy raha madio reo mivala moa ataonareo amizao a idianeo izin'olo mba raha eritreretinao mba jalitsika amy tanàna teto tsy misy fitsaboa say amitsika eto mandeha amin'ny hôpitaly tsy mandoa vola sa tsy mandoa maimaim-pona fanafody sa tsy maimaim-pona mandoa vola zany manao kory fampianara amizao mandoa vola sa tsy mandoa ino basy tsy mandoa vola amitsika eto nana fampianara zanakinareo dia iasa mbola magnino koa mandoa vola ka aya fampandrosoana miaraka amin'ny kolikoly ay zany fampandrosoana miaraka amin'ny tsy fijerena ny sosialim-bahoaka problemany problème mia mitotongana atsika amizao mia mahantra ny firenena amizao tsara no afantarantsika an'izay zavatra zay mila fiomanana nefa ny fanovana firenena tsy maintsy ilaina ny fanovana ny fitondrana misy amizao a raha mbola te hiadana ny boka malagasy fa zany fiadanana zany tsy hitatsika mahasamilaza filoha mbola tsy aby bijour raha resaitsika zao fa hoe nareo misy 100 euro isam-polana amin'ny trano ary nambarany mahazo 100 euro nareo fa sambatra hoe zay ny nambarako hoe raha olo normaly tsy mahasaky miresaka zany ka zay zany no mahatonga any mijoro eto mbola mitohy ny tolonatsika mbola tsy tapitra ny tolonatsika raha tsy voafongotra teo io fitondrana mpandroba ny rem-pirenena io mandrava ny areny malagasy mamorery ny malagasy mamorery atsika voakany mahajanga tsy ekena satria tsy misy fanjakana ntsony amin'ity firenena atsika ty eto